faly mifampiarahaba indray tafaraka isika amin'izao fotoana izao, hiara hivavaka isika, mifampitsoam-bavaka ihany koa. Ny namantsika Erika izay manao mission any amin'ny faritra Savano mangatambavaka amintsika. Andeha hitotro-bavaka azy isika ary ho antsika rehetra ihany koa izay manaraka ity fandarana ity. Hivavaka isika tompoko. Tompo Andriamanitra io, velim-pisaorananao izay satria omenao fotoana. Mbola azonay mifampitotro-bavaka toy izao. Tsy tanteraka izay kanefa noho ny fahasoavana tolotrao, dia afaka manatanteraka izany satria ianao no fa miantso anay mba hifampivavaka, mba ho sitrany izahay. Manana olana ny namanay Erika eo amin'ny fikasana sy ny atao, ny fandaminana asa izay ataony. Tompo any amin'izany toerana alehany anaovana ny iraka ataony izany, dia ianao no hanampy azy hatanteraka ny asa atao, hiaro azy amin'ny loza sy ny fandrika rehetra rehefa n'ilay fahavalo ianao, ary hitahiry azy kosa eo ambany elatra ho mandrakarivo. Momba azy ireo rehetra ihany koa mpanaovana ny iraka, mission zany any amin'ireny faritra izay andehanana ireny, samy mitantana taisay Tompo Andriamanitra, mba mitaiza ianao hitantana azy ireny, kikasika azy ireny, hahatonga azy ireny koa mba ho voarinao tahaka nombanao izany mpanompolanao izany. Nivavaka dia tononona angatahiko amin'ny anaran'ilay tiana irery ihany. Amen.